Faharoa volana teo eo kosa izay no efa nisokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra maniry ny anjifa ilay ordinateur portable pour tous izay amin'ny JK Group. Mitoetra any koa moa ny fisoratana anarana amin'izany. Marihana ihany koa fa misy ilay ordinateur ho an'ny daholobe izay amidy amin'ny vidiny mirary dia mirary tokoa. Ravak'Andriamanalina, Mamira Samuely. Mitohy ny fandraisan'ireo olona maniry amantrika ilay solosaina laptop marka Vibe Technologie amidin'ny orinasa JK Group ho an'ny mpianatra. Efa akaiky ny isan'ny commande nandrasan'ny JK Group ho amin'izany amin'izao fotoana izao satria efa maro ireo mpianatra tonga nisoratra anarana manerana ny Madagasikara. Marina fa akoatra ny vidiny mora kokoa raha mitaha amin'ny hafa dia misy ny fanalefahana ny fandoavana azy. Tolotra izay nomenay zany ao anatin'ny ordinateur pour tous ohatra dia ny fanalefahana ny vidiny ary fanomezana crédit, zany hoe azo aloha tsikelikely ny ordinateur izay vidiana eto amin'ny JK Group. Mahakasika izay koa dia efa eo amin'ny 94 875 zany amin'izao fotoana izao eran'ny Madagasikara. Tsindriko tsara hoe eran'ny Madagasikara ny olona izay manao komandy eto anivon'ny JK Group. Mazava ho azy amin'izay zany fa eo amin'ny 5,000 eo, 5,000 eo zany sisa hatramin'ny le 20 no afaka horaisinay raha mahakasika an'ilay projet ordinateur pour tous. Satria ny tanora no tinendry tamin'ity vokatra iray ity dia maro tokoa izy ireo no tonga maka fanampanazavana sy manatanteraka famandriana eto amin'ny foibe ny JK Group eto tamin'ny isan'andro. Ankoatra io dia misy ihany koa ny laptop ho an'ny daholobe izay amidin'ny JK Group amin'ny vidiny 10,000 sy 400 monja. Mora sady tsara kalitao kokoa ary azo aloha tsikelikely ity ordinateur portable ity. Mandritra ny etsika grande braderie spéciale fête des mères amin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volana May ho avy izao. Eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina dia isy ny trano eva lehibe ny JK Group antsoina hoe JK Expo ahafahany mandray ireo olona maniry hanao famandriana amin'ity laptop ho an'ny daholobe ity. Amin'io ihany koa no anaovana ny famandriana ny tablette 3G no 3D ary efa misy solomaso manokana ampiasaina amin'ny fijerena ny 3D. Hita eny ihany koa ny fitaovana bracelet équilibre système izay anolo ny bracelet power balance. Satria voafetra ny tahiry dia eo anivon'ity trano eva ny JK Group ity ihany mandritra io etsika grande braderie ihany no anaovana ny famandriana ireo vokatra rovavaon'ny JK Group dia ny fehitanana ampiasaina amin'ny fandanjalanjala ny tosidra izay amidy amin'ny vidiny 10,000 sy 4,8 ariary. Eo ihany koa ny fitaovana ampiasaina iarovana ny olona tsy ho tratra ny grilledasme. Amidy amin'ny vidiny 6,000 sy 2 ariary ity fitaovana ity izay mora kokoa ny eto Madagasikara raha mitaha amin'ny vidiny any amin'ireo firenena vahiny. Orinasa sy ny fanta-daza maneran-tany moa no miara-miasa amin'ny JK Group amin'ny famokaran'ity vokatra ity izay marina fa nahazo fankatoavana maneran-tany toy ny ISO 13485, China Invention Certificate, Medical CE Certificate ary maro hafa ihany koa. Misy ihany koa ny fiara-miasan'ny JK Group amin'ny Airmad anafainganana ny fahatongavan'ireo vokatra ireo eto an-toerana ao aoriana ny famandriana azy ireo.